mpitsabo voaroiroy amin'ny RAHA BDR niemitra foana ny raharam-pitsarana androany. Bodybuilding gasy nahazo vokatra tsara na dia natao ANKILABAO azy. Seny vaovao hiteraka korontana eto amin'ny firenena raha tsy mitandrina. Dia amikafaligny indray no iarabako anao amin'izao herinandro vaovao izao tonga soa anatin'ny pejiny fampahalalam-baovao tompoko lahy sy tompoko vavy manasanao anaraka ny fotoanany vaovaontsika hatramin'ny farany. Isantarantsika ny vaovao ary amin'izao alina izao araka rehefa hitantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao iny ary dia androany tokoa no niakatra teny anivon'ny fitsarana ny mpitsabo miisa 2 voasaringotra tamin'ilay raharaha famoahana gadra izay notsaboiny tetsy amin'ny CHUGRA. Hoaratsika avy hatrany andindininy izay tateriny Njavandremahefa sy Mathieu Prince. Rehefa nalefa nody ranotanana nandritra ny 27 orany sabotsy 9 Oktobra lasa teo ny profesora Oberlin Rakototina sy ny dokotera Rakoto samy manana Jean-Marie zay voapanga ho niretsokombakomba tamin'ny fampanjosirana ny Dimamirina na Edouard de Rose izay notsaboina tao amin'ny Aseranosy natolotra ny fampanoavana androany izy mirahalahy ireo. Tamin'ny 7 ora sasany maraina no fotoana tokony nangalana ambavany azy ireo saingy niemitra tamin'ny 12 ora izany. Tonga nangam-bavao ateny anivon'ny fitsarana ny fizay tamin'ny fotoana io saingy voalaza fa niemitra tamin'ny 2 ora indray ny fotoana ka nambavany azy ireo. Hatramin'ny fotoana nanoratanay anefa tsy mbola noraisin'ny fitsarana andrara raha nambarany mpitsabo iray izay tafaresaka an-telefônina taminay ny hariva teo. Nambarany ihany koa fa mitokana tsy mandray marary sy ireo mpianatra mpitsabo sy mpandidy rehetra amin'izao fotoana izao ankoatra ireo marary tsy maintsy raisina miatra manaina. Ankoatra io fantara fa niakatra teny anivon'ny fampanoavana androany ihany koa Edima amin'ny rinana Edouard de Rose. Mbola ao anatin'ny tsy fahasalamana ity farany raha ny fampitamavao hatrany. Natolotra ny fampanoavana androany ihany koa ireo mpiandro fonja misa 4 izay niambina ity mpanaraha ity raha ny loharaham-bavao hatrany. Andrasana araka izany ny toy ny raharaha. Mpitsabo biby roa ihany koa amin'izao no fantatra fa notanana amponja nanomboka omaly alahady fa 10 ny volana Oktobra 2022 i Dr Vonjy avy ao Antsalova sy Dr Marguerite avy any Farafangana. Raha ny fanazavana voaray dia voaroiroy amin'ny resaka famotsiana omby alatra ireto mpitsabo roa ireto. Araka ny fanazavana hatrany anefa dia tsy anjaran'ny mpitsabo biby no manamarina ny anaran'ny tompon'omby fa ny ratsy mangaiky ny ministera izay manana ny kopian'ny bokin'omby no tokony anao izany. Manome 27 ana tompon'andraikitra isan'ambaratonga ny fikambanan'ny mpitsabo biby amoahana ireo namany ireo. Raha mbola tsy mivaly ny fangatana ao anatin'izay 27 ora izay dia hijanona tsy hiasaintsony ny mpitsabo biby rehetra manerana ny nosy anehoana ny firaisankina amin'ny namany. Velotaraina kosa ny be antitra no ny tsy firarahina sy ny tsy fandraisana andraikitra atao amin'izy ireo amin'ny fakana fisotrondronona ny pension toy izay nitranga tetsy amin'ny perception akady fotsy. Nisy tamin'izy ireo no efa nilahatra nanomboka tamin'ny 7 ora maraina saingy tsy voaray mihitsy raha tsy tamin'ny 3 ora tolakandro tanoandy. Misy amin'izy ireo ihany koa no safotra mihitsy no ny avizanana satria dia sady namay be ihany koa ny andro no tsy nisy seza nipetrahana teny an-toerana. Izy ireo raha teo dia efa somary nahazo azy taona avokoa ny ankamarony. Antsoava araka izany no ataon'izy ireo amin'ny tompon'andraikitra mba hijerena akaiky sy andraisana fanapahan-kevitra hialana sy tsy sinitsony ny toe-javatra tahaka izao. Eo amin'ny vaovaony fifamoivoizana ary dia taxi borosy iray mampitohy ny Iosy sy Fianaran-tsoa no latsaka tao ambany tetezana tany Antsahasoa, Malazarivo, komina Ankaramena, distrikana Ambalavao androany tokony tamin'ny 7 ora maraina tanoandy. Araka ny loharanom-baovao avy any an-toerana dia mpandefolo no namony any Tsitradrano vokatra ity loza ity. Ankoatr'izay dia maro ihany koa ny naratra mafy ary potika tanteraka tsy nisy niraisina intsony ilay fiara sprinter. Raha ny fantatra dia niainga tao Fianaran-tsoa vao maraina ary nikasa hiazo any Toliary ilay fiara izao tradoza izao. Tsy mbola voafaritra mazava kosa hatreto ny tena antony nahatonga ny loza saingy efa misokatra ny fanadihadiana. Ny vaovaony fanatanjahantena ary dia tafaverina antandrazana androany ny atleta malagasy niaro ny vonay pirenena teo amin'ny taranja fibatana fonjam-bina ny bodybuilding rehefa avy niady ny amboara eran-tany eo amin'ity taranja ity. Fantatra fa tsy nirarahiny mpitondra fanjakana mihitsy izy ireo araka izao fanadihadiany Asinandriamalala sy Tokira Marolahy izao. Tsy norarahin'ny fitondrana Andry Rajoelina hatramin'ny farany ny fandefasana andreto teratany malagasy nandeha niatrika ny fifaninanana ny amboara eran-tany taranja bodybuilding ireto. Voatery ny antotena ireto mpilalao dia hiaro ny voinam-pirenena ireto
ary ny filohan'ny federasiona fibatana ny Fonjamby no anisana nampibetsaka nafahandreo malagasy ireo hiatrika ny lalao. Arak'izany lasa tamin'ny ora farany ireo mpilalao ary tsy nisy mihitsy ny fankahirezana sy ny fanampiana avy amin'ny mpitondra. Anay atleta izy efa lesaina zany efa nambarina foana na hoe lasa na tsy lasa satria atsam'izay ny bodybuilding tsisy manampy mandeha rery foana zay miady tena miasa rery fa isorana fotsiny hoe ny musculation manampy président Arnel koa moa miezaka manao zay vita nefa tsy mavita anay rehetrarehetra satria raha ny dépense ny olona ray fotsiny zao tsy le zao environ 12 millions d'ariary frais ny olona ray fotsiny zay zany ny dépense zany ankoatran'ny accommodation dia tao anatin'ny saina zany manao ny préparation lasa isoran'Andriamanitra rehefa tsy lasa moa dia zay zany zavatra vita fa iny moa izy iny raha nahita tsy tena atao anatin'ny saina hoe isy problème be zay. Ankoatr'izay dia mbola namafisy ny filohan'ny federation ny bodybuilding atrany fa ny firaisan-kina sampiangaly ity taranja ity no nalasa azy ireo tamin'ny ora farany. Ny nentinanana dia tsy nisy tsisy goûter ireo vola poste daholo navoaka tamin'ireo dia zay mba voangoangona tanatin'ny karamatra amin'izay mba noentina naprevena ny erzareo dia erzareo koa fa nitondra argent de poche kely avy amin'ny namana zay ohatra hoe zao meko ohatra nareo hoe Maurice zao mba natao tsy papaika atao amin'ny madafito hoe iny zay na dia ariary zato ary mba atsofoka ho an'ny Maurice dia ohatr'izay daholo ny namana rehetrarehetra fa tsy nisy nanoana na ny kely ary. Raha tiana ny azo vokatra tsara dia mila fandraisana ndraikitry ny mpitondra mialoha ho hiatrany ny fanazavahana. Ny ahitsy mba valiana mialoha ny fangatahan'ny atleta zay nge efa nitenanareo matoa zay miady ohatran'izao misy antony ary hitanareo vokatra vice champion du monde ny anay anankiroa 3e place nahazo médaille anankiroa 4 médaille noentina ho an'ny tanindrazana fa tsy hoentina particulièrement ho an'le olona ho an'ny atleta tsy ho anay koa zay nge tsy maninona tsy mahazo ninona amin'le izy fa fierté anay ny Madagasikara nahazo zavatra zany tena tenena zany dia hoe mba valio mialoha zay tsy mitebiteby ny atleta anay tsy mitebiteby izahay fa mandroso ary mety azo voalohany mihitsy manaraka. Raha tsy aivina dia toy izao ny voka-dalao azon'ny malagasy tamin'ny fifahanana fiadiana ny amboara eran-tany tamin'ny taranja bodybuilding tany Uzbekistan. Medaly volafotsy ho an'ny randrianary manana John Mario, medaly alimo no azon'ny Maurice Marinjara ary Inivo Sorandriatahina dia nibata medaly alimo roa tao anatin'ny sokajy vehivavy atletika fizika. Saingy ny fanontaniana miatefa amin'ny mpitondra kosa dia ny hoe nahoana no anjorom-bala lava toy izao ireo mpilalao malagasy ary ny vonaim-pirenena ankoatry ny BAREAN'I Madagasikara. Eo amin'izy lafy mavoan'ny fanatanjahantena izay dia nandresy ny ekipa pirenena BAREAN'I Madagasikara ny ekipa pirenena RD Congo tamin'ny lalao-verina omaly izay notontosaina tetsy Mahamasina nandritra ny andro faha-efatra amin'ny fifanintsanana mondial 2024. Ray no ohatra ny isan'ny sarahany rotonta ity lalao ity no fandresena voalohany ho an'ny Barea tamin'ireo lalao 7 nataony tamin'ireo fifaninanana samihafa eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra. Zavandre Mahefa sy Mathieu Prince no mamintana amintsika ny andindinin'izay. Nandeha mafy ny BAREAN'I Madagasikara vatany vao nanomboka ny lalao. Fanafiana tamin'ny ilany ankavanana izay nofarana ny jiva Rakotoary Malala tao anatin'ny surface de réparation teo amin'ny minitra faharoa ny lalaovana. Tsy afaka nanao totoafy kosa nefa ny BAREAN'I Madagasikara tao ariany ny baolina matiny. Lasa nendrika baolina kamely ny lalao ary nanomboka niakatra ny maripana tao ariany favoazana nahazo ny Marco ilay maharitra vokatry ny dakambony nataon'ilay mpilalao kongolais iray ka navoa ny lohan'ilay mpilalao malagasy. Ny ato minitra maro mihitsy ny lalao ary niditra kianja hatramin'ny mpanazatra Erika Rabesandratana. Ho an'ny Leopara dia mazava ny tanjona fa ny anapaka ny ritma malagasy. Nanomboka nanjakan'ny Kongolais ny lalao ary nisitraka kornera misy valo izy ireo tao ariany fifandonana teo amin'ny samy mpilalao. Teo amin'ny minitra faha-enina amby 30 dia nisy ny fanafiana Kongolais tokony nahafahana nasahala nisa saingy tsy nahita vokatra. Ankilany tsy nilavolefona ny BAREAN'I Madagasikara fa maro ireo fanafiana nataony indrindra teo amin'ny fanalavam-potoana voalohany izay naharitra 7 minitra. Samy nifandimina makivaky teo amin'ny vodilarana Kongolais i Fabrice Rakotonaimbe sy Marco ilay maharitra.
hita tamin'ny fizaram-potoana faharoa ny lalao ny Léopard dia niezaka nanasala anisy hatrany. Ohatra ny fanafiana nataony Cédric Bakambu teo amin'ny 4:20 minitra. Tsy latsa-danja ihany koa anefa ny fanafiana malagasy nandritra izany. Teo amin'ny 10 minitra ny sarahana dia seselany ireo fanafiana teo amin'ny ekipa rotota. Nanova mpilalao ny mpanazatra HERIJIKA be atao ariany fanalavam-potoana ka niteraka TSARA ho an'ny ekipa firenena Congolais izany. Valim-panafiana saika nanasala anisa kosa no setrin'izany saingy tsy nampihotsana ny mpiandra rato ny Bare Matias Randriamamy izany. Marena falalao voalohany ity ho an'ny Matias izay mivoatra ny Paris Saint-Germain. Ity lalao ity no fandresena voalohany ho an'ny BAREAN'I Madagasikara nanomboka tamin'ny 20 Novambra 2020 izay lalao fifanitsanana CAN 2020. Fandresena voalohany nandritra ny fifanitsanana mondial 2020 taorian'ny faresena telony sesy. Hatreto aloha dia mbola farany anatin'ny vondrona izay misy azy Madagasikara ary manana isa 3 saingy mametraka ny Tanzania eo amin'ny laharana voalohany indray izay manana isa 7 raha i Benin no nitarika izany teo aloha. Mbola misy ny herijika kely ho an'ny BAREAN'I Madagasikara raha maniry hiatrika ny mondial 2020. Mila maresy mandritra ireo lalao ambiny ka manao izay fomba rehetra azahoana isa 7. Tsy maintsy ady sala na resy koa anefa i Benin sy Tanzania amin'ireo lalao izay mbola hoatrehiny. Ho an'ny rikra besanatana kosa dia ny CAN 2020 no tanjona saingy hiadatra amin'ny farany ekipa firenena amin'ity mondial 2020 ity nandritra ny tafa nataony tamin'ny mpanao gazety taorian'ny lalao omaly. Arak'izany atafaverina ao anatin'ny fifaninanana indray ny BAREAN'I Madagasikara amin'ny fikatsana ny tapakila ny mondial 2020. Eo amin'izay vaovao ny fanatanjahantena izay hatrany saingy kosa eo amin'ny taranja basketball dia voaositra ho tompon-dakany Madagasikara. Eo amin'izay taranja izay ny KOSPN Analamanga sokajy lehilahy sy ny MB2 Analamanga. Eo amin'ny sokajy vehivavy raha ny vokatra nandritra ny lalao famaranana izay no tanterahina omaly. Andomiaratina tahiry aina. Tontosa omaly tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena mamasina ny lalao famaranana fiadina ny tompon-daka nasionaly NAHAZO. Ny ady tanteraka ny lalao ny fanandrinan'ireo ekipa teo amin'ny sokajy lehilahy sy vehivavy. Asa mitsinitsy nanaiky-lembenana ny klioba ary ny adatra amin'ny farany andrombahana ny Edouard. Voaositra ho tompon-daka teo amin'ny sokajy lehilahy ny KOSPN Analamanga rehefa nandavo ny Sebam Mahajanga tamin'ny 7:50 no 50. Nanana tombony mihoatra ny mpifanandrina amin'ny KOSPN raha nambara ny mpanazatra azy ireo. Mafy ny fifandonana saingy hita taratra ny fahaiza miaraka sy ny fampiarana ireo toromarika samihafa na ny lafiny teknika izany na ny taktika ka nahazoana izao vokatra izao. Taon'le défense zany zay tena nahazo tombony amina match NAHAZO zany miza mihitsy efa contre na 1 contre 8 na de premier carton de miady bola fa ny différence de mitranga eo amin'ny 4e carton foana. Io zany vao hita amin'ny resaka fizika, resaka technico-tactique, resaka expérience, resaka coaching zany miasa be mihitsy. Mbola matanjaka ny adversaire dia mbola mamaly izy. Fa rehefa reraka izy rehefa avy eo dia ampiasaina le technico-tactique amin'izay dia mety. Tetsy ankilany nandrobaka ny fandresena teo amin'ny sokajy vehivavy ny MB2 Analamanga rehefa nampiondrika ny SBBC Boendy tamin'ny elanelanisa ety 7 no 7:20. Nampitsanga menatra ny vokadalao nanisy aza ny faharesena hoy ny mpanazatra ny SBBC Boendy. Toy ny lalao rehetra ihany tsy maintsy misy ny resy ary tsy maintsy misy ny mpandresy. Teto tena nararoatra ny tenany miantsona izy federasiona anao laharam-pameana ity taranja ity. Maromantso ny olana sedra ny klioba amin'ny fiatriana ny lalao tahaka itony raha nambarany. Fa dia ny club sady miantoka ny déplacement, miantoka restauration, miantoka ny inona moa hébergement a club daholo miantoka an'izay
eritreretinareo am'izany no aviny basketball raha ohatra hoe club anankiray manana kategoria efatra tsy araka tsony zany tsy araka zany amin'ny toedrara am'izao fotoana zao ka tsipy ny any amin'ny fédération sisa hoe mba ajereo ihany participation anareo za aloha manome sosikevitra hoe amin'ity taona ty raisa aloha ny hébergement amin'ny taona ho avy hébergement plus restauration amin'ny telo taona izy telo reo raisiny daholo zay tsika vao milamitsaina mandeha aiza ave anao andeha hanao compétition na sakafo hoaninao ara tapakibo tsy anay zay tsy miteny hoe tsy zay a fa fitiavan'le président fitiavan'ny club tsirairay basket anaovan'zareo an'io fitiavana basket ka io indrindra tokony mba eritreretin'ny fédération hoe olona reto ty basket a fa tsisy fandraisan'ny fédération anjara. Eo amin'ny taranja rugby kosa indray dia miroso makany amin'ny tontolo nomerika manaraka ny teknôlôjia vaovao eo anivon'ny fédération malagasy ny rugby ankehitriny. Manomboka izao mantsy dia ivadika nomerika no ampiasaina ireny QR code irony ny tapakila ahafahana miatrika ny lalao iray. Izany no atao mba hialana amin'ny fisian'ny tapakila sandoka ahafahana ihany koa manafaingana sy manamora ny fomba fiasa efa nisy ny andrana atao mahakasika ity fomba fiasa vaovao ity. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia vahoaka tunisiana mahery ny 4 no nidina andalambe tany Tunisy renivohitra ho malalahady manohitra ny filohampirenena Kais Saied. Onja lalaina Ranaivo Manana sy Tahiry Aina. Sur l'avenue Bourguiba à Tunis, le face-à-face s'est tendu entre policiers et manifestants. Olona mahery ny 4 no nidina andalambe no fihetsiketsehana tany amin'ny arabe ny Bourguiba malalahady noho ny tsy faneken'izy ireo ny fanonganam-panjakana ataon'ny filoha Kais Saied ambaran'ireo mponina any an-toerana omirehare fatratra ny filoha Saied fa manana fahefana feno taorian'ny fanambarana nataony ny 25 Jolay lasa teo. Anisan'ny hita teny an-toerana ireo vondrona maro samihafa manohitra ny filoham-pirenena tunisiana ka tao anatin'izany ny atoko islamista NAHAZO. Hita tany an-toerana ihany koa ny filoham-pirenena tunisiana teo aloha Marzouki izay nitondra ny taona 2014 ka hatramin'ny taona 2014. Ny tsy fahazakan'ireo mponina ny fampitsaliana sy ny fahasahiranana entin'ny filoha Kais Saied no antony hidinany an-dalambe. Sesilany ny arahantsika nahita ny fitokonana sy ny fitakiana karama teto Madagasikara indrindra tamin'ny herinandro iny. Nambarany professeur Mbs Alatsinainy nandritra ny resaka ny fanaovany tamin'ny raha nomenjanahary sy manorandre malala fa mpitondra miantsy ady ity ataon'ny fitondrana ankehitriny ity. Fanampanazavana. Nafana ny raha fitakiana karama nanomboka ny fiandohany taona 2020 iny. Saika nahitana zany avokoa ny sehatra rehetra teto amintsika ary ireo sehatra miankina amin'ny fanjakana no lasibatra zany. Ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana izao, nitaky ny tamin'ny karama ireo mpanao vaksiny zoma teo, ny aliny ny any, dia nivany vola. Nisy indray ny mpiasan'ny fahasalamana nampidirina amponja, fa nolazaina fa ho niraitsokombakomba tamin'ny famoana ny Edi Bois de Rose. Ny raina ny mpiasan'ny fahasalamana dia navoaka ilay profesora. Fitondrana miantsy vahoaka mba ho atao sorona no misy eto, hoy ny profesora James Aratsima. Raha nitondra ny heviny makasika ireo tranga ireo. Efa tena ataontsika hoe limite zay izy vao mamoaka ny vola satria tsy manana soatsony. Miazakazaka ny olona dia zay izy vao mamoaka ny vola. Be dia be ny karama tsy voaloha e. Raha mandalo amin'ny lalan-digo iny fotsiny ianao dia be dia be soratra hoe avoay ny karamanay. Tsy tany sanatsony hoe inona ny karama tsy voaloha, tsy mahaloa karama mihitsy izy a, midika zany a fa tsy misy vola ao. Ary miandry a décaissement extérieur izy vao mandoa ary zavatra tokony anaovana zavatra hafa no alefany any amin'ny karama indray. Zany hoe afangarony daholo ny fitantanam-bola, tsisy orthodoxie financière mitazona mihitsy a ataony fitondrana io. Zany hoe fitondrana manaonao foana. Raha malala fa raha vao manajany hoe orthodoxie izy a dia tokony zavatra tokony alohany voalohany indrindra dia ny karama mpiasa. Miasa ngereo olona ireo e. Na mpampianatra na ny firama na ny mpanao lalana na ny rehetra mihitsy a dia tsisy mahazo karama. Midika zany a fa tsy manambola izy fa mieboebo fotsiny. Ny tena marina amin'io aza fananina le izy a provokena ny olona hidina an-dalambe. Manao fananina ve ty fitondrany ity a mba moretany anaovany sorona indray ny vahoaka malagasy. Zany ny fieritreretako an'io a satria mitady ataony mihitsy izay ampidina ny olona an-dalambe a, manao provocation izy a mba hidina an-dalambe ny olona dia hotifirina, ho vonoina.
zany ve ny tanjonyity fanjakany ity oka zavany resaka ary fantatra ny eo ambadika izany a fa fanongana mpanjakana ny tedaviny atao fanondrony satria te hijanona io izy amin'ny 2023 zany efa milaza aminareo a fa tsy mbola ny ekibony io zany 2023 zany tsy eo ampelatana ny fitondrana ntsony io ary raha sanatry tonga any amin'izany 2023 io a tena milaza aminareo a fa tsisy nizaniza olany eo a fa pire no tamin'ny 2020 tamin'ny 2002 ny zavatra miseto amin'ny firenena tsy finiavana amany olona am-bahoaka ho an-trano no ambarany no anton'izao zava-misy ankehitriny izao tsy misy politika mazava ho an'ny tena fampandrosoana provon'izany ny fanatanterana sy ny fandaniam-bola fahatandry amin'ireo fotodrafitrasa tsy de maika toy ny kanja manara-penitra kanefa ny karama ny mpiasam-panjakana tsy voaloha ny vahoaka mianoana nitondra ny fanehoan-keviny mahakasika ny fanarenana ny toe-karena eto Madagasikara kosa i Serge Zafy Mahova androany teny amin'ny bureau ofisial teny Ambatomena namarany fa tsy misy politika mazava ataon-drajoelona amin'ny fanarenana ny toe-karena eto amintsika mola Germano Menjanahary sy Manorandre Malala Atrany 500 tapitrisa ariary no tetibidina namboalana iray Tsangamby etsy Analakely raha ny vaovao ray tena ilaina ve anefa ny fisinio eto amintsika amin'izao fotoana izao betsaka ny olona sedray ny vahoaka malagasy ankehitriny tsy tazana nefa ny paikady amin'ny fanarenana ara-toe-karena ho an'ny firenena avy amin'ny mpitondra na ilay plan marsal izay nampanantenaina aza tonanjavona tsy rehintsony ankehitriny le olana lehibe misy amin'izao fotoana olona tsisy expérience zany mitondra an'le firenena de lasa oeraoera ny fomba fitondra an'le firenena au niveau politique et gouvernement. La jeunesse n'est pas une vertu. Misy may tanora fa ilaina koa ny olona efa manana traikefa satria ny tantara verimberina foana eto amin'ny firenena. Ny olona rehetra zao efa anatina relance économique tsika mbola variana amina oeraoera. Jerefy tsara zao a nanasa opérateur économique ny Flo Macron tamin'ny herinandro lasa tao anatin'le France Afrique. Zara roa manko le France Afrique. Nisy zany fivoriana opérateur économique nanomboka ny Alatsinainy talata. De reveo nanohy azy a société civile sy ny tanora le tany Montpellier. De niavatsika karana zany nasaina tany. Riasak Barali, Riasnen. Aiza ny opérateur malagasy ao anatin'izany. Za tsy hoe contre andro fa mialatsiny a zaro ihany anie milaza fa mbola tsy mitondra zom-pirenena malagasy izy. Ka raha tsy mitondra zom-pirenena malagasy izy a ahoana izy nisolo tena ny opérateur malagasy tany amin'ny tany. Dikan'izany zany tsika zany efa tsy kototsoma amin'ny frantsay. Satria reo olo reo bata zom-pirenena frantsay. Le relance économique efa zany ho atao miaraka amin'ireo olo reo sa ho atao miaraka amintsika malagasy. Tsy misy politika mazava avy amin'ny fanjakana ho iatrany Serge Zafy Mahova. Izany no ilana olona mananatraikefa sy efa matotra hitantana firenena. Raha raisitsika fotsiny zao ny resaka jono an-dranomasina. Eo amin'ny 700 ka hatramin'ny 800 tapitrisa dolara 700-800 millions de dollars zany vola veritsika amin'ny resaka jono an-dranomasina. Raha raisitsika fotsiny zany ny resaka hoe vatosoa. Za zany tsy miresaka hoe mine le mine ngezabe reny za tsy miresaka volamena akory fa vatosoa fotsiny resantsika. Ny antsoina hoe vatosoa zany retinareo émeraude, rubis, saphir ohatran'izany. Mitovitovy amin'izay ihany koa eo amin'ny 700 ka hatramin'ny 800 eo tapitrisa dolara vola veritsika. Raha ny lojika ve tsy ny fomba ve ierovantsika ny reo aren'ireo ny tokony atao ahafahantsika mampidi-bola de rehefa aveo tsika tsy mila mangata-bola ntsony any amin'ny mpamatsy vola amin'ny ampahany ngezabe. Azadino nefa ao amin'ny mihoatra ny enimpolo isan-jato ny vola indramitsika amin'ny mpamatsy vola. Enimpolo isan-jato ny budget général de l'État. Efa polo isan-jato any zany ny vola azotsika hitatsika hita toerany. Raha tsy ahivina 3.7 miliara ariary no vola natokana ho an'ny plan Marshall. Vola aompana betsaka amin'ny fotodrafitrasa raha noresahany any rajoela nefa 410 ny volana Jona. Orinasa sy mpandraraha maro no mbola tsy tafarina vokatry ny Covid hatramin'izao. Maro ny katony, maro no nanala piasa tamin'ny ampahany, misy ny nampiena ny karamany piasa hatrany amin'ny 500 isanjato. Isy fiantraikany ara-toe-karena ve
ny nampiakarana ho 50 faingo 8 isanjato ny tetibolan'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena raiky amin'ny fitopolo faingo 450 sy 900 miliara ariary tamin'ny LFI ho an'ny taona 2024 lasa 750 am'zato faingo 430 sy 700 miliara ao anatin'ny LFI raiky amin'ny 2024 izay hita fa nisy fiakarany 720 faingo 700 miliara be izao niakatra ho 720 am'zato faingo 7 miliara ariary ny fampiasam-bola anatiny 720 am'zato faingo 7 miliara ariary no voalaza fa atokana ampiroboroboana ny fanatanjahantena avolenta tena izany ve no fampandrosoana ilay firenena amin'izao fotoan-tsarotra iainantsika izao mbola lavitrezaka ny any Madagasikara ny amin'ny fametrahana ny mangarahara amin'ny fitantanam-bola-panjakana maro ny mametra-panontaniana mahakasika ny fampiasana sy ny fandaniana ireny vola azo avy amin'ny mpamatsy vola ireny fa indrindra ny tokony isitrahany vahoaka mazava tsara ny tamberina andraikitra manoloana ny fandoava-ketra Javandre Mahefa Mathieu Princy araka ity tatitra navoaka ny departemanta amerikanina ity anisan'ireo firenena tsy mbola ahitana taratra izany fitantanam-bola mangarahara izany i Madagasikara Voskady ho anisan'ireo firenena afrikanina tsy misy fivoarana amin'ny fametrahana ny mangarahara eo amin'ny fitantanam-bola-panjakana tsy mahagaga hoy ny antoko politika otrikafo raha izay ny tatitra navoaka ny avy any ivelany mbola maro be raha teo hoy ny otrikafo ny fanontaniana petraka amin'ny fanjakana mikasika ireny vola azo avy amin'ny mpamatsy vola ireny eo ihany koa ny tokony isitrahany ny vahoaka ny tamberina andraikitra izay mamatsy vola ny fanjakana amin'ny alalan'ny fandoava-ketra kanefa tsy mipaka mivantana amin'ny fiainana andavanandro ny akory izany misy ohatra reny karazana redevance na hetra miditra amin'ny fitantanana ny fireneneny izay mbola tsy mazava hoe manao ny fampiasana an'le vola manao ny fampidionana an'le vola fa ny zavatra hita aloha dia ny hoe ny mpitondra fanjakana io kosa tsy ny amin'izao ihany ny fandimby no mahazo tombony amin'ilay vola n'ilay firenena fa ilay vahoaka malagasy tsy misitraka mihitsy ny tombotsoa eto amin'ity firenena ity hatramin'izao zao tsika adevitra be hoe manahoana moa dia hoe kena ve ray isanjato fotsiny na roa isanjato ny redevance amin'ireny resaka grande mine misy eto amintsika ireny ambady visy ny QMM fa na ny tena mara na ny fampiasana sy ny fiodona ny hetra miditra amin'ilay firenena amin'ireny fitrandrahan'ireny ary mandraka ity tsika ny androany mbola tsy mazava ny fitantanana n'ireny misy ren'ilay karazana fanampiana azon'ny firenena malagasy ireny izay fantatsika tsara ny otrikafo aloha isan'ny antoko fantatry ny rehetrarehetra hoe tsy momba an'izay le hoe fitrosana na fangataham-bola ny ivelany amin'ny fampidonana ny firenena izany kanefa na izany kosa ary tsy maintsy mametraka fomba fijery ihany rehefa mahita hoe misy vola azon'ilay firenena malagasy tokony hampandrosoana ny firenena nefa mandeha any amin'ny tsy izy le izy ny totsika hoe farany teo zao mazava be dia ny makasika ny fitantanana ny vola tamin'ny Covid mbola resaka be zany amin'izao fotoana izao aiza marina nampiasana sy nampidonana n'ilay vola raha tsy misy ny fiovana hanomboka rapitso ny fivoriana ra-potoana ho an'ny parlemantera anisany odiniana mandritra izany ny makasika ny tetibola-panjakana ho amin'ny taona 2020 sy 2020 mazava ho azy fa ny tena lahara-pameny vahoaka aloha no tokony masona ho ny antoko politika otrikafo hitantsika zao amin'izao fotoana izao fa tsy mikaikaiky ny olona amin'ny lafiny ara-tsosialy dikan'izay zany raha misy ny ara-tsosialy ny tsy fandriampahalemana ny tsy finansa sy ny karazana raha misy zany zavatra heverina hoe tokony mba horesahana sy ho tafiditra ao anatin'ny lahadiniky ny antenimera rontoto ireo dia ny hoe inona no amahana ny zavatra tena maharary ny vahoaka malagasy sy ny firenena amin'izao fotoana izao raha mbola azo atao zany manajanona n'ireny aitraitra isan-karazan'ireny sy ny zavatra mamirapiratra heverin'ny mpitondra-panjakana ho atao dia heverina hoe mba tokony hampandeferina aloha ireny fa jerena hoe inona no tena lahara-pahamehana ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao raha ny zava-misy hatramin'izay aloha any amin'ny aitraitra sy ny zavatra tsy mahasoa ny vahoaka-trano no andaniany ny fanjakana vola anisany ambety teny ny mpitondra ankehitriny ainkony hoe atao mangarahara tanteraka ny fitantanan-draharaha eto amin'ny firenena raha ity tatitra avy amin'ny departemanta amerikanina ity anefa nojerena dia tsy mahafa-po ary azo lazaina fa mahamenatra mihitsy azy no ataony fanjakana ankehitriny manoloana kosa indray ny raharaham-pirenena ankehitriny sy ny fitetezam-paritra ataony mpitondra dia nanambara ny filoha lefitry ny RMDM amin'ny faritany Toliary androany tetsy amin'ny foibe toerany tetsy Belair fa sarotra no iverenan'ny fampandrosoana amin'izao fitondrana izao Charmano Menjanahary Manorandre Malala mitoetra ny fivarotana makety ataony filoha-pirenena hoy Pasteur Edouard Tsarame
raha nyresaka sy nitondra ny heviny malona ny fitetezam-paritra arahana fitokanana fotodrafitrasa madinika no mafisy ny ity mpanao politika ity fa izao zava-misy izao no mampiavaka ny fanoherana amin'ny fitondrana mijoro ankehitriny raha efa miazakazaka sahady any anatina fampielezan-kevitra sy mampanantena indray mantsy ny fitondrana izay tarindra joel dia ny fandravonana ny olany enany vahoaka malagasy no ataony RMDM amin'ny alalan'ny fakakevitra eny ifotony ny filoham-pirenena zay eo amin'ny toerana ankehitriny tsy mieritreritra izy fa hoe izy no mitondra any ka tsy ao anatin'ny programany le hoe fitondrana n'le firenena fa izy mieritreritra hoe ivelan'ny fitondrana izy dia manao zay fomba rehetra hidirana eo anatin'ny fitondrana ka mandresy lahatra olona izy mba hazony miditra eo amin'ny fitondrana fa tsy hoe mandresy lahatra olona izy mba hazony mitazona n'le fahefana mba hahatonga ny olona hiaiky fa mahay mitondra sy mamitantana le filoham-pirenena ankehitriny tsy mitovy zany zay fa izahay kosa miezaka zahay mampahafantatra ny olona amin'le comportement na le toetra n'ilay filoham-pirenena zay tsy mendrika hitondra ty firenena ity satria tsy zao ny toetra ny olona mitondra n'le firenena ka ny olona sahirana amin'ny fahasahiranany makety nomeny azy ny olona sahirana amin'ny manahirana azy ombovositry mampiterahana ny olona sahirana amin'ny vidim-bary sy ny rehetrarehetra varotona ny lazainy eto ny olona sahirana toliara canton de toliara ny amboleny agny dia misy zavatra tsy tokony fiteny teneniny zavatra tsy tokony ataony nefa izy milaza mpitondra dia mieritreritra izy fa hoe tsy izy mitondra eo fa ivery fa hoe ny RMDM no mitondra dia izy zany lasa mitsangana mandresy lahatra ny vahoaka fa tsy mety eo ataony RMDM betsaka ireo nampanantenaina saingy tofitaka hatrany zany ho an'ny vahoaka malagasy ho hatrany ny filohalevitry ny RMDM toliara efa misasaka ny fempitom-piasany ny filoham-pirenena ankehitriny ka sarotra ny inono ny fahatanterany ireo fampanantenana ireo ny taloha moa tsy tanteraka vao ahirina no tanteraka ankehitriny raha ohatra ka teraka ny vositra dia tanteraka le programme rehetrarehetra zay le resary mpitondra isan'ny teny zany koa rehefa teraka ny vositra zany dia tanteraka daholo zany ny promesy sy ny makety sy ny rehetrarehetra nataon'ny président rehetrarehetra reo dia ho tanteraka reo tompoko lahy sy tompoko vavy nanamafy hatrany moa ity mpanao politika ity fa tsy fampanantenana intsondry no takiny vahoaka malagasy amin'ny andro rajoel fa vokatra sy asampaka ary mampitombo ny variarotsaka ambilany ho an'ny vahoaka malagasy ny fifezana tsy fandriam-pahalemana ny fanatanterana ireo izay efa nampanantenaina toy ny fampidinana ny vidim-piainana ny fandoavana karama ara-dalàna fa tsy fitanisana maketa isam-paritra intsony Sikiasa tokoa tato ato izay fa efa manomboka mitety faritra mampanantena sy manadio tena ny Florajoel mandritra ny fitetezam-pasitra izay ataony. Maro no milaza fa efa manomana sady ny fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana ity filoam-perinasa ity. Tsy ahavita ahatanteraka ireo fampanantenan'ireo intsony anefa i Andry Rajoel hoy Rivo Rakotovao raha niresaka tamin'ny Asinandriamalala sy Tokra Marolandro any. Tena very ny firenentsika satria raha mijery an'ireo tondro refy ianao na avoakany olona ny velany, ny mpamatsy vola, ny ainan'ny olona indrindra tao anatiny. Inona ary? Aizy ty firenentsika amin'izao fotoana zao. Mety hoe satria izay mpanohitra no miteny azy dia io indray ianareo fa mba milaza tondro refy na resaka fahasalamana io, na resaka fampianarana io, ny resaka fifandraisan'ny vahoaka amin'ny fanjakana io, ny karamany olona io. Inona saivo mamoaka tondro refy, tondro marika fitondram-panjakana, fitantanana volam-panjakana io vao navoakany ny olona amin'ny tableau zao ataon'ny fanjakana amerikana hoe tsy nisy ezaka azo tsapaitana mihitsy ny teto amin'ny firenentsika amin'ny ezaka atao hoe mba angarahara ny fitantanana volam-panjakana. Manahirana ane zany ka inona ary dia lasan'le fanjakana hatramin'ny nahatonga azy teo dia manao propagande izy fa rehefa jerenao ao ambadika ao asory indray mandeha tsy misy hoe hogadrainy nareo raha miteny an'izao fa mivoaka amin'ny arabe ireo olonareo mampiseho mamparary azy mafy ane zany hoe mananjanaka heritaona mahery tanora kely tsy miditra ny université mandritra heritaona tsisy vahaolana mihitsy zay ny lazaiko hoe inona ary le tondro refy dia miteny ny olona hoe manao propagande sady ka tsy mahatokony zavatra natao mivina sy ny zavatra vita ka miandro ny fotoana ara-dalàna eo mantsy ny diso filoham-pirenena ane tsy manana tsy ara-dalàna mihitsy fa ny ACC moa mijery fotsiny raha ohatra tamin'izy le mbola candidat tamin'ny 2018
nandefitry ny ara-jonareo mampianana mahita azy nandeha mialoha fa zao ianao filoham-pirenena de mivorony olona ko mitondra artiste ianao de mampanantena ianao de mitondra makety ianao de ino ozy izy ny olona fa mino fa tsy adiny olona zao satria fitondram-panjakana zao tsy afaka mampanantena tsony fa jereny olona hoe inona ny vita bilan zao jerena zay lazaiko teo ame tondry refy ary zahay andresena lahatra hoe ijerevy kosa nefa reto mindroso ty fa vita ny dingana tiany napetraka de tiany vita tsy mahita an'izany ane tsika andrasan'ny mpanara-baovao sy ny malagasy ny mpikambana vaovao andrafitra ny biram-pirenena mahaloetena misahana ny fifidianana vaovao na ny seni raha mahita nefa ny savorovoro amin'ny fanendrena ireo mpikambana andrafitra ny seni ka nitondra ny heviny manoloana izany ihany koa androanty irivo rakotovao asinandria malala sy tokra marla raha nalana 524 tsipika 20 jerena dia tokony hototosaina 10 andro mialohan'ny fametrana ny mpikambana vaovao andrafitra ny seni ny fifidianana atreto mbola savorivory no mitranga amin'ny fanendrena ny solotena azy ireo na ho an'ny olavitry ny mpanao gazety izany na ho an'ny firaisamom-pirenena samy tsy mbola milamina ireo sehatra roa ireo amin'izao fotoana izao ilaina araka izany ny fifampidiniana eto amin'ny firenena mba hisiny ny fifidianana lavitry ny doublon sy ny alabato toy ny tamin'ny taona 2024 hoy rivo rakotovao raha fifidianana resahana dia anisan'ny zavatra lesoka be teto amin'ny firenena ny fifidianana ny rahana lala ny rahana hita zany fitaovana iray napetraka sehatra iray napetraka ny seni karakara ny fifidianana dia tsy hijery ve ny fanatsarana an'io tapitra zay ny cycle liste électorale inona le atao ahoana ny ametrahana ny olona ao akoatra ny hoe voaresaka ao teo hoe mikorotana ny OGM mikorotana ny fiarahamonim-pirenena be mikorotana amin'izao fotoana izao zay ny tena eno na any ny fifipamary mifidy ny olona dia efa misy manahirana sy ny sisa fa tsy zay ny loha hevitra androany ozy hoe le seniny ka tokony ifampitenina satria tena resaka ataoko hoe iakinana amin'ny filaminana fitoniana ara-politika eto amin'ny firenena satria hiatrika fifidianana indray zany mahatonga ny mpanohatra amin'izao fotoana izao miresaka amin'ireo fiarahamonim-pirenena miresaka amin'ireo mpamatsy volana io seni io fitondram-panjakana moa tsy ahafahanao miresaka fa raha vao malakiny ianao dia tsy ditandazana ianao zany nefa tena misy zavatra lehibe tokony fampidiniana ara-politika amiko ny politika ene fa tsy le politika isesonin'olo isan'andro io hoe ahoana ny anatsarana an'io ilaina ve io atsaraina ohatrany ahoana io ahoana ny lana amin'ny feny io ilaina fampandiniana zany fa raha alefa fotsiny amin'izao hotereko masaka eo iverina amin'ny krizy ndraiky amin'ny Madagasikara zay ve nitavy fitsika eto amin'ny firenena Entsika manana ny vaovao ary amin'izao alina izao ny fampitinana ny fandaharana miara-manonja taky ny mahazatra moa dia loha hevitra maro hatrany no velabelarina ao anatin'ny fandaharana isan'ny mbahantoerana tao anatin'ny fandaharana androany izao ny resaka mahakasika ny fahasahiranana lalina iainan'ny vahoaka malagasy izay toa tsy hita ny mpitondra akory sy ny resaka demokrasia izay mbola tsy hita taratra eo amin'ny firenena amin'izao fotoana izao mialy rary nombana sy tahiriny aina no mitondra amintsika ny andindinina izay telo taona latsaka kely izao no nijoroany ity fitondram-panjakana ankehitriny ity tsy misy mandeha amin'izay laonina nefa ny fiainan'ny malagasy ary manginy fotsiny ny fanjokan-dalàna isan-karazany anisan'ny voahitsakitsaka ary mbola tsy mipetraka amin'ny toerana hatreto izany atao hoe demokrasia fa atao tampenam-bava amin'ny fomba rehetra ireo izay maneho ny heviny zo fototra maha-demokrasia ny demokrasia nefa izany fahalalahana maneho hevitra izany tsy zany tsony zava-misy fa ny zava-dehibe zay tokony ho apetratsika mazavotsika malagasy amin'izao fotoana izao dia le fiarahamonina makany amin'le fananganana le demokrasia tena izy tsy hanitsakitsahana ny rafitry ny demokrasia zany ny zo fototry ny demokrasia misy zo fototra any io hoe tsisy demokrasia mandehandeha zao soratany ariva misy zo fototra ao inona fahazahoanao amin'ny teny milaza ny hevitra ao fa ny fahazahoanao amin'ny teny sy maneho hevitra zava-dehibe zany amin'ny demokrasia zao any Frantsa mameohitra misy an'izany zemour zany fa dia manompa ny mainty fotsiny zao manompa ny araby manompa ny olona mitovy matizy mitovy fananahana nefa miaraka zany rehetrarehetra zany fa milaza ny heviny izy izay le fahafahana manao safidy zay vonoina mivola eto amintsika
mitsekeko satria manitsakitsaka ny fahafahako amin'ny mampa-demokrasia any zavatra ataotsika fa ampanjaka miteto ka ny mpanjaka ny mamebaiko satria avy amin'Andriamanitra nazahoany fahavany ina mono lazainao iaho ny tsy maintsy zavatra atao voalohany indrindra ary lesiko amin'ny olona lampanarena tsy vitatsika dia ny fametrahana ny demokrasia tena izy eto amin'ity firenena ity. Tsy fantatro ny fitondram-panjakana na odiny tsy hita ihany koa izay tena maharary ny vahoaka dia ny resaka sosialy izany. Toy ny zavatra tsy laharam-pahamehana trano no ezaka zana kanefa efa saika miaina ao anatin'ny fahantrana sy ny fahasahirana lalàna amin'ny lafim-piainana rehetra mihitsy ny ankamaroany ny vahoaka malagasy. Tenao variny detavinao kianja manara-penitra ny detaviny tsika zao entina any mirendrarendra fa na nikibotsika ara tsy voky daniky anao mividy fanafody mama misy marary riny dia makanesa nanao farmasiva tonga dia miongitra ny volonao hoe namanarina tsy voafe mihitsy ary tsy misy olona zay miezaka hife ny olany malagasy mametraka amin'isy anao amin'izao fotoan'izao ny oapatelo tsy mahita ny gasy tsy malala ny olany malagasy ahoana ny ampandehan'izany. Izay ihany koa sy manakatsina ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao izao alina izao ankasitrahako feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany taky ny mahazatra Global News no arahanao rehefa tapitra ny fampahalalam-baovao riny izay kosa ny fandaharana dinika iarahana amin'ny Germano Menjanahary ka vahiny amin'izany i Christian Taber tsy iza fa filoha hevitry ny tanora RMDM avy eo amin'ny faritany Fianaratsoa. Aorian'ny fandaharana dinika kosa ny horonan-tsary ho arahanao amin'ity androany ity dia mitondra ny lohateny hoe La rumeur court. Tapitra ny fampahalalam-baovao ankasitrahako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany fotoanantsika manaraka raha ampitso indray.